tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga antsika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ifarana tsy ho ela ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera amin'ny ity taona ity. Fivoriana andrasan'ny antoko politika sy mpanara-baovao ara-politika andalovan'ny lalàna momba ny fifidianana. Tsy ny lalàna laharam-pamehana amin'ny zava-misy ankehitriny no lanina nandritra izay fivoriana izay raha ny voalazan'ny mpanara-baovao. Taorian'ny fandaniana ny lalàna momba ny zone économique spéciale teny amin'ny antenimera, manainy amin'ny mety famarotana tanindrazana amin'ny endriny hafa ny mpanara-baovao. Tsy ho azo antoka ihany koa ny fanomezana ny asa ho an'ny malagasy raha ny hevitry ny mpahi-toekarena. Nahatratra 400 ny tany arkarena faobe eto Madagasikara raha ny antontanisa mivoaka ankehitriny. Tsy hita taratra amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy io ta io raha ny fanadihadiana. Nanao fitokonana fanairana ny fitondram-panjakana androany tontolo ireo mpitatitra sy mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa. Iverina amin'ny laony kosa ny asan'izy ireo manomboka rahampitso. Iamafy anefa ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niverina omaly ny fandefasan'ny Korea Avaratra misile araka ny nambaran'ny sampandrara Koreana tavaratra iray. Nangataka fiaonana amin'ny filan-kevitra misanan'ny fandriampahalemana eo anivon'ny firenena mikambana noho izany i Japon, États-Unis ary Korea Atsimo. Arao vetrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany. Ny enombotsika ny vaovao dia ifarana tsy ho ela ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimera amin'ity taona ity. Fivoriana andrasan'ny antoko politika sy ny mpanara-baovao ara-politika andalovan'ny lalàna momba ny fifidianana, lalàna hafa no nandalo sy ny laliana tao anatin'ny amehana. Fanadihadiana Mioramanitra. 20 andro raha ela indrindra dia ifarana ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimera Rotota amin'ity taona ity. Lalàna maro no nandalo sy nolaniana teny amin'ireo androm-panjakana ireo tamin'ity taona ity. Ny lalàna momba ny fananan-tany, ny momba ny angovo, ny momba ny fananganan-jaza, ny momba ny fizakana zom-pirenena, ny momba ny zone économique spéciale, ny momba ny teti-bolam-panjakana na tamin'ity taona ity na ny amin'ny taona ho avy. Ireo amin'ny ankapobeny no isan'ny songadina tamin'ireo lalàna nodinina. Lalàna izay tsy mamamy vantana ny olana andavanandro iainan'ny vahoaka malagasy. Tsy voahaja ihany koa enjekilan'izay ny fe-potoana tokony andiniana sy hamakina ireo volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta. Ny loi de finance moa zany sy ny momba ny resaka fananam-tany ireo zany ny hitako hoe tena nisy lanjany ary tena nilaina no nanaovana an'ilay izy. Fa na izany ary iarahantsika mahita fa amehana avokoa ny lalàna izay atolotra avy any amin'ny gouvernement raha tsy tenenina moa zany hoe atao tery vaimanta ilay izy ary izay no nahatonga ny mampara tamin'ny
loi de finance teo nandeha nivoaka satria mila mba fotoana maro zany sy ampalalana vaoaka hoe inona ny tena antony inona marina ny tena hoe vola metraika any amin'ny sosialim-bahoaka zany mila ampahafantarana nylay vahoaka asan'ny solombavam-bahoaka raha teo koa izay. Ny lalàna momba ny fifidianana no isan'ny andrasan'ny maro hatramin'ny fivorinan'ny tanterana ny volana May. Hatreto anefa andro vitsy mialohan'ny katonan'ny fivoriana tsy mbola navoray izany ireo solombavam-bahoaka. Hatramin'izao io moa resahana foa zany na amin'ny hainao manjery na gazety resahana foa mikasiky ny lalam-pifidianana io tsy fantatray io moa dia mbola hatramin'izao mbola tsy tonga aminay député tsotra fa tsy fantatra hoe na efa amin'ny zareo bureau permanent io zavatra io fa mbola tsy tonga aty ampelantananay zany fa dia hoe mitovy aminareo mpanao gazety izay hoe karazany mbola mihainoheno izay aty hatramin'izao. Karaha tonga moa izy dia ho hita io fa hatramin'izao mbola tsy tonga aty ampelantananay zany izy. Andrasan'ny mpanara-baovao ny mikasika ny fanatanterana ny fifidianana manaraka izao. Raha ny zava-misy anefa miverina any amin'ny fanjakana ary konokonona mangingina ny mikasika io raharaha io. Tsy ireo laharam-pamehana amin'ny vahoaka malagasy ireo naroso ny fitondrana no laniana ireo. Raha ny aina tao anatin'ny pesta ohatra ny vahoaka teo aloha, ny fanovanany lalam-pandrenana no nolazain'ny filoham-pirenena ho maika. Tsy mahavaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny tsy fandriampahalemana na ny fahasarotana amin'ny fahazahoana fitsaboana ny lalàna ataon'ny fitondrana ho laharam-pahamehana. Taorian'ny fandaniana ny lalàna momba ny zone économique spéciale teny amin'ny antenne mera manahiny amin'ny mety ho famarotana tanindrazana amin'ny endriny hafa ny mpanara-baovao. Tsy ho azo antoka ihany koa ny fanomezana ny asa ho an'ny malagasy raha ny hevitry ny mpahay toe-karena. Iona saina. Lany tao anatin'ny fotoana fohy tahaka ny zava-misy fanao eny amin'ny antenne mera ny lalàna momba ny zone économique spéciale. Tsy ampy ny fandiniana tamin'ny famolavolana sy ny fandaniana io lalàna io raha ny faneho-kevitry ny mpanara-baovao. Tokony ampifanarahana amin'ny lalàna misy maneran-tany amin'ny zone économique spéciale io lalàna io raha ny fanazavana. Ny vahiny no mahazo tombontsoa hoy ny mpanao politika iray ary tsy havelona ny malagasy ny tambon-karama ho raisina anatin'ny ZES raha ity lalàna ity. Dikan'izay dia mitombony natateraka ny filazan'ny FFKM, filazan'ny mpiara-monina rehetra milaza hoe toa ho lasa amin'ny vahiny daholy ity Madagasikara ity ary ho lasa amin'ny vahiny ny arena satria nahoana. Ny article 41 zay ao anatin'ny lalàna io mifehy ny lalàna momba ny asa. Ny voapetraka ao dia hoe ny karama farafambaniny dia manaraka ny lalàna atao anatin'ny faritra tsy afakaba. Zany hoe manaraka ny SMIC zay ataontsika hoe 750 000 francs vola vahiny daholo mihodina ao anatin'izany faritra afakaba zany. Maninona no apetraka amina SMIC malagasy ny lalàna fehiny zone économique spéciale samihafa ireo. Zany hoe ikarama varomasaka toy ny amin'ny zone France zany ny karama farafambaniny eo. 503 hektara isaky ny ZES no velaran'ny tany omena ireo izay ampiasa vola ary misy 20 no vinavinain'ny fitondram-panjakana apetraka manerana ny nosy. Fivarotana tany ho an'ny vahiny io lalàna io ho kosa ny solombavam-bahoaka mapara. Ty zone économique spéciale ty zao lovain-jafy ve ty sa ho lovain-drareo 30 ans telopolo taona renouvelable telopolo taona azo avoazina. Sarotra be le majorité présidentielle zany ve ny atao hoe démocratie. Satria raha manana hevitra zao dia tsy maintsy mitovy amin'ny hevitry ny majorité présidentielle na mety na tsy mety. Ka io zone économique spéciale io dia mampatahotra anahy zany ny fanjakana hoe ahoana ny varotana ny tany any amin'ny vahoaka any avany avelany. Kanjo izy nahita fika tena fika mandeha mihitsy alao atao projet de loi dia tenenina daholo majorité présidentielle dia lanina tamin'ny 39 sur 151. Sady tsy havelona ny malagasy fa ihany koa tsy misy antoka fampiasa malagasy no azo tombon-dany amin'ireo olona hiasa anatin'izay ZES izay hoy ny mpahay toe-karena. Fepetra iray anilian'ireo mpampiasa vola ny tsy fampin'ny fahaiza-manao. Eo amin'le resaka garantia voalohany indrindra aloha zany dia hoe rehefa tafiditra ao anatin'ilay zone économique spéciale isika dia mazava ho azy zany lasa ilay mpandrarà no mifehy an'ilay tanàna fa tsy ilay tanàna no mifehy an'ilay mpandrarà ao anatin'ilay izy. Faharoa manarakarak'izay ny mpandrarà matoa ampiasa vola eto amintsika manko dia mazava ho azy fa hitady tombony izy ary eritreretiny fa mora ny karama eto Madagasikara
voamaika fa mezandanja nle atosika hoe orinasa multinational reny anjakazaka amina firenena madinika tahaka ny Madagasikara ny fisinitsy zavatra zay le ZES tsy ratsy fa le izy ratsy ina moa zany ilazana zany ratsy ady hevitra mialohany nandaniana azy miayay araka izany ny rehetra momba ity zone économique spéciale ka sain'ny fitondram-panjakana apetraka ity antony voailika ireo mpandrara malagasy ahina ihany koa ny tsy anajan'ny vahiny ny voasoratra tahaka ny nitranga tamin'ny zone d'investissement agricole. Nahatratra 400 ny tany arikarena fahobe eto Madagasikara raha ny antotanisan'ny voaka ankehitriny. Ambany izany taha izany raha ampitahaina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana raha ny fanazavan'ny pahy toekarena iray ary mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny. Michel Arnardo. Fiakaran'ny vidim-piainana tsy ankiato saika mitovy ny hevitrireo olon-tsotra ny anontaniana mikasika ny fiainana andavanandro fa antrana ny manjaka sy miamitombo raha nambaran'izy ireo. Fiakaran'ny vidim-piainana aloha zao dia efa mafy mihitsy. Mafy fa tokony mba ho karakaraina ny vary mihitsy fototry ny olona dia tokony le vary zany mba ho karakaraina satria fahoriana amin'ny vahoaka ny vidim-bary. Tsy mivoatra mihitsy aloha ny toe-bola fa maika ara ny tena sahirana afa tsy mifarariana amin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao tena mafy mihitsy. Tsy izy ity dia miakatra andro manana zay hitako manahira ambe bola ve ko raha tsy midebrouille nge manao asa akoatra vao manana vao misy vola plus azononanao. Tena mafy dia mafy mihitsy le fiakara vidim-piainana fa tsy moa zany tsy mitovy zany ny vola miditra amin'ny vahoaka malagasy sy ny vidim-piainana tsy mifandanja zay ny tena maro ka le izy mivoatra fa le eo amin'le sandam-bola zany marina hoe mahazo betsaka fa le sandany zany ambany dia ambany. Etsy ankilany anefa raha ny antotanisan'ny voaka farany nahatratra 400 ny tany fitombon'ny arikarena fahobe eto Madagasikara tamin'ny ity taona 17 sy 2000 ity ambany andra ampitaina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana izay tokony hananika ny 100 hatramin'ny 200 isan-taona raha ny fanazavan'ny pahy toekarena iray. PIB atao hoe normal zany satria 4% zany croissance normale en PIB fa tsisy hoe exceptionnel raha ny firenena mitovy amintsika tokony any 15% any taux de croissance en PIB ary efa nisy étude mihitsy raha nataon'ny ireo olona nanao analyse fa raha te ho afaka amin'ny fahatrana dia tokony 30% taux de croissance atsika mandritra ny 12 taona zay vao afaka amin'ny fahatrana. 4% zany azo atao hoe mbola kely dia kely. Aveo koa 4% mila jerena par rapport amin'ny dévaluation ny ariary satria ianao na mamokatra 4% raha nefa ny volanao dévalué de 15% dia vao maika ianao miamahantra zany. Ny faharoa le hoe iza moa zany ny tena mandeha makaiza le richesse créée satria ohatrany mahafinaritra le maheno hoe 4% taux de croissance nefa ny gasy tena vao maika miamahantra vao maika ny olona mikaikaina daholo. Mbola hoe raha ny zava-misy ny fiakaran'ny arikarena fahobe eto amintsika ary hatratra izay fitombona 300 izay. Nilanjan'ny sandam-bola malagasy no fototra voalohany mampikatso ny fitombon'ny arikarena fahobe eto amintsika raha tsy ahivina 4,500 ny tanjona napetraky ny fanjakana amin'izay fiakaran'ny arikarena fahobe izay tamin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana tamin'ity taona ity ary nahitsy ho 4,300 tamin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana tamin'ny tapan'ny taona faharoa. Amin'ny ankapobeny azo lazaina ho tratra ihany ny tanjona saingy tsy azo hodintsita fa ambany dia ambany hatrany ny fari-piainan'ny malagasy. Raha eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena kosa indray raha ny antotanisa farany navoaka ny FMI Chine no mitana ny laharana voalohany ary manana ny 12,500 ny arikarena fahobe iraisan'ny pirenena raha toka i États-Unis no mitana ny laharana faharoa 12,300 ny arikarena fahobe iraisan'ny pirenena ary Inde no laharana fahatelo 4,9. Manomboka miakatra avokoa ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro sy ny legioma eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Ny tsy fisian'ny politika mazava no isany anton'izany ho ny pahy toekarena. Fanadiny miantarandriana. Taorian'ny fiakaran'ny vidim-bary miakatra avokoa ny vidin'ny legioma amin'izao fotoana izao. Ho an'ny voatabia ohatra, raha toka no jifaina manodidina ny 2 ariary ny iray kesika teo aloha, tafiakatra 3 ariary izany nandritra ity volana novambra ity. Nahitana fiakarana miompapana ankoatr'izay ny vidin'ny karaoty, haricots verts, ovy sy ny maro hafa.
Tanora ohatra zay anao androany maka voatabia ikesika. Raha androany zay anao nahita voatabia na 5 sy 4 alina ikesika. Dia zatra an'izy zany anao dia rapitsy anao tonga ohatra ny hoe zay mivoly eny tananao nefa izy lasa 4 alina sady 5 sy 3 alina. Dia zay tsy alalana an'ilay izy hoe ahoana ny tokony fiakarany dia ohatr'izany kokoa zay io karaoty io. Raha ohatra zay hoe naka 500 sy 1000 tamin'ny herinandro dia tonga ianao afaka herinandro ny mety lasa 2 arivo tapaka raha ny kilao an'io ohatr'izany. Karaoty zao ilaina 700 sy 1000 ny kilao. Ny alcovera ilaina 500 sy 1000 zao ny kilao. Karaoty taloha misy amin'ny sobika ilaina 3 arivo ny ray sobika zay tsisy an'izany tsotra dia amin'ny kilao daholo. Mety tena hiakatra hoa io amin'ny krisimasy. Fety ange miakatra be daholo. Manomboka ny volana desambra io, hiakatra ihany koa raha ny fanazavana ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro rehetra. Mety mbola hiakatra ireo satria amin'ny fotoana akaiky fety hoe herinandro tongava amin'ny fety zany dia presque misivika foana ilay entana. Amin'ilay 10 volana any zany mety miakatra ilay izy manatombo ray alina ny akana anazy indray. Raha 600 000 izy dia lasa alaina 650 000 indray izy. Ny siramamy ny amin'ny gony. Menaka zany lasa manatombo 700 isaky ny tavoahangy. Hatrany apoto mihitsy ilay izy zany ary misy hoe misy fotoana tsisy mihitsy ilay izy fa mangaziny akavitsiana sisa manana anazy. Afaka fehezina ny mikasika ny vidim-pianana hoy ny Pahay Toekarena saingy tsy misy eto amintsika ny politika mazava anatanteran'izany. Miatrika mivantana amin'ny fidanganan'ny vidim-pianana ny tsy famarina toerana ara-politika sy ny tsy fafehezana ny toe-karem-pirenena. Janga ny vidim-pianana satria vitsy ny offre fa betsaka kosa ny mangatana. Zay ny le vidim-bary na vidin'iny ny inflation. Ary io inflation io maîtriser io par rapport amin'ny zavatra rehetra, par rapport amin'ny production, par rapport amin'ny réserve de devise. Zany ny mitera io inflation. Zany rehetra zany ary mifanohy amin'ilay fanontaniana teo ilaina ve ny marché intermédiaire de devise fomba ahoana moa tsy ilana zany. Lié les zavatra zay les acteurs économiques rehetra reo lié reo amin'ny resaka inflation. Ary le resaka inflation ka misy koa ny inflation créée zany hoe atao spéculation. Zay indray le inflation lié zany hoe misy les produits fa tazomina mba hampiakatra ny vidiny. Tsy neto avoatany ihany saika hitany fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro avokoa ny faritra manerana ny nosy. Ary ahina hiakatra hatrany izany manomboka ny volana desambra ho avy izao ho hiatrany mpamongadina anontaniana. Ao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao narahantsika fa mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fivarotana ny ankizy amin'ny alalan'ny internet. Ijery misimisy kokoa mahakasika ny tarika alala ihany koa isika izay mivony ny gadona afro-folk. Toka varotra ary aloha dia miverina eto ihany. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sanjoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakaville ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. La vache qui rit,
Sady matsiro mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit, tontolo andro feno hasambarana. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Briquet BIC. Comptez sur BIC. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Briquet BIC. Comptez sur BIC. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Tia, taliana tia. Misy de sany même là be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champagne de sie. Ont, nena ter documentarapeta. Tala kun ter foot. Teteli champagne. Blue Line TV taolene zany tele anareo trano e. Miaraka amin'ny bouquet magique ao amin'ny Blue Line TV, misafidiana option anankiroa izay tianao. Documentaire, telenovelas, film, dessin animé na sport amin'ny vidiny 3 alariary. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimenté apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika nanao fitokonana fanairana ny ho amin'ny mpitondra fanjakana androany mpitatitra sy mpampiasa lalam-pirenena faharoa iny iverina amin'ny laoniny kosa ny asan'izy ireo manomboka rahampitso mahafanefa ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana fanadiny mioramanitra. Ny ato avokoa ireo zotra rehetra mampiasa ny lalam-pirenena faharoa tamin'ity androany ity. Antony, ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena. Eo ihany koa ny faratsiany lalana izay miteraka fatiantoka ho an'ireo mpitatitra. Ny katona araka izany ireo birao fandraisana ireo mpandeha any amin'ny lalam-pirenena iny, na ny teto an-drenivohitra, na ny teto Antananarivo izany, na ny tany amin'ny faritra. Tsy nisy mihitsy tompoko fiarana anankiray ara ka nitondra mpandeha niainga tamin'ny tompo-piantsonana Ampasapito Ambodivona Tomadinika. Ary niainga koa avy any amin'ny faritany Ambatondrazaka, Moramanga, Vatomandry, Manoro, Toamasina. Fa ny fiara izay nalefanay dia fiara nitondra razana satria tsika malagasy dia zavatra sarobady sarobidy amintsika zany razana zany. Raha ny fanazavana hatrany, efa nisy ny fiaonana teo amin'ny reto mpitatitra ireto sy ny fanjakana ary efa nisy ny fampanantenana ny amin'ny famahana ny olana izy ireo. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fotoana fohy. Ia mafy kosa ny hetsika raha toka tsy misy izany fandraisana andraikitra izany raha ny fanazavana. Manomboka rahampitso dia miverina amin'ilony ny asa pitaterana. Kanefa kosa hoy izahay raha misy ny tsy fahataterana an'ireo fampanantenana ireo sanatria ka tsy misy fahataterana an'ireo dia ho mafy noho izao ny zavatra mety iseho satria tsy ny mpitatitra zotra nasionala ihany na ny mpitatitra entana ihany fa mety ireo namana mpitatitra rehetrarehetra
manao an'izany asa pitaterana zany a dia namafy anay a araky ny fivoriana sy ny toromarika izay niarahana. Anatevin-daharan'ireo mpitatitra amin'ny taxi brosy ihany koa ireo mpitatitra entana amin'ny fiarabe raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny fitondram-panjakana. Hatreto tsy hitan'ireo mampiasa ny lalam-pirenena ny vokatry ny fanefan'izy ireo ny latsa-kemboka amin'ny fer na ny fond d'entretien routier. Efa mifanakaiky ankehitriny ny tany tsy fahavitanana kopia ho an'ny faritra ambanivohitra sy ny faritra manodidina Antananarivo renivohitra vokatry ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao tsy laharam-pahamehana ho an'ny fianakaviana ny fanoratana ny zaza. Fanadiny Albertin Ramialarivo. Mitombo ny tan'ireo zaza tsy manana kopia. Mihoatra ny 3 arivo ireo zaza vao isa fa tsy manana izay kopia izay eto Antananarivo renivohitra. Raha ny salanisa navoaka ny Instat ny taona 13 arivo, ny 13,100 ny zaza latsaky ny 12 taona eto Madagasikara no tsy manana kopia. Tsy misy rafitra manokana natao ampiarana ny kopia, saingy tsy azo raisina hianatra na azo fikarakarana ara-pahasalamana avy amin'ny fanjakana ny zaza tsy manana izay kopia izay. Miisa 7,700 ny ankizy nahazo kopia tamin'ny alalan'ny hetsika kopia faobe androany. Ny anton'izany dia mba hita izay maromaro ankizy mirenireny tsy afaka mianatra noho tsy fananana kopia. Teo ihany koa ireo ankizy izay nanala fanadinana tamin'ny herintaona ka tsy nanana kopia dia voatery tsy nanatanteraky izany fanadinana izany ary zavatra nampalahelo dia nampalahelo ny zavatra nitranga tamin'izany. Ka izay nidirana fotony indray nijery hoe indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mba hisian'ny ankizy maromaro hiditra hianatra dia andao tanterana izany kopia faobe izany. Isan'ny olana tsy havitan'ireo ray aman-dreny ny kopia ara-potoana ny zanany, ny kolikoly ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana eny amin'ny fokontany sy ny komina raha ny fanazavana. Vahaolana rosin'ny ireo fiarahamonim-pirenena ny hanamorana ny dingana amin'ny fikarakarana tantaratasy fa ihany koa ny hanaovana maimam-poana tanteraka ny fikarakarana ny kopia nahaterahana. Mihamahazovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fivarotana ny ankizy amin'ny alalan'ny internet. Ny ankizy eny amin'ny CEG sy ny lycée ny tena voasarika amin'ny ity sehatra ity. Fanadiny Albertin Ramialarivo. Internet sehatra iray mampivelatra ny herisetra miatra amin'ireo ankizy amin'izao fotoana izao. Tsy voafeny firoborobon'ny teknôlôjia ary tsy mbola hainy ankizy ny mampiasa azy araka ny tokony ho izy. Eny anivon'ny sekoly no tena ahitany io tranga io. Manamora ny fampiasana ny internet ho an'ny ankizy ny fahafahana manao izany amin'ny alalan'ny finday. Ankizy manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 taona no voasarika amin'ny fampiasana ny internet ity ka antony anaovan'ny UNICEF hetsika iray miaro ny ankizy amin'ny herisetra amin'ny internet any amin'ny faritra atsimo. Tikbus izay ahitana machine ordinateur sy tablety, ahitana connexion internet mba ahafahan'ny UNICEF mametraka an'izay fandaharana protect izay anao fanabeazana ny ankizy sy ny tanora indrindra mikasika faharovan'izy ireo tena amin'ny herisetra mety ho azo avy amin'ny internet. Satra ho andray aman-dreny na ny mpanabe ny fanaraha-maso ny ankizy amin'ny resaka internet izay. Antony malalaka loatra ny fampiasana izany eto amintsika. Fanentanana eny fotony, fampandraisana andraikitra ny tsirairay fiara-miasa matotra no antoky ny fisorohana sy miaro ny ankizy amin'ny herisetra amin'ny alalan'ny internet. Mahakasika ny internet izay hatrany dia tsy mbola mahenika ny 500 malagasy mampiasa ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny internet na ny paiement en ligne. Olana raha ny fanazavana ny tsy fahatokisana fa eo ihany koa ny tsy fahafantarana. Michel Arnardo. Paiement en ligne na fandoavam-bola amin'ny alalan'ny internet fomba iray efa diso miparitaka ny ivelany saingy mbola tsy mahasarika ny eto an-toerana raha ny antotanisa tsy mbola mahenika ny 500 mponina eto Madagasikara ny mampiasa izany. Tena ny resaka sécurité amin'ny maresaka volana azy ny tena sarotra indrindra sy lafo indrindra. Tena atao mihitsy hoe vao manomboka le izy. Vao manomboka le izy amin'izao fotoana izao mbola mila ezaka be da be fanapariana ny fampiasana ny fandoavana vola amin'ny internet eto Madagasikara. Ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanarana ny fivoarana eran-tany raha ny fanazavana no antony namidiro ity fomba fandoavam-bola ity eto amintsika. Olana maromaro nefa mbola mipetraka fa isanokavana amin'izany ny famporisihana sy ny fandresen-dahatra ny olona. Le fampiasana anazy ny zavatra tena hitanay zany le olona tsy tonga dia matoky ary marina ny azy
hoe tena ho sur avy volanay le vola anaovana paiement zany hoe avy any mobile money izy dia manao achat en ligne le olona dia tonga dia any amin'le site e-commerce le volany mandeha avy eo makany amin'ny banky zany hoe zay zavatra zay mbola mila aseho any olona hoe azo itokisana izy amin'ny alalan'ny tambazotra ara-pifandraisana no ahafahana manao totosan'ny paiement en ligne rentotanisa 5 hatramin'ny 700 ny olona maneran-tany no efa mampiasa izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitokanana ny maraina teo teny amin'ny EPP Ivandry ny efitrano fianarana miisa efatra izay natolotry ny groupe Filatex ankoatr'izay moa dia nisy ihany koa ny fanomezana boky manadiny io nasaina. Ho famalinan'ny fangatan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanolotra efitrano miisa efatra ho an'ny EPP Ivandry ny vondrona Filatex. Izany no natao ho fandraisana anjara amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy raha ny fanazavana. Ny izao hitanareo zao moa zany dia nanangana fotodrafitrasa vaovao eto ny Filatex. Marina fa efa nisy trano sekoly teto amin'ny EPP Ivandry fa tsy ampy zany andry zareo tsy afaka nandray garaboly izy dia le ankizy en classe de 7e tsy afaka mianatra fa tsy maraina fotsiny no izay tsy fampiny zay dia nanampina anay moa zany ny zareo ministera ny amin'ny hoe ina ny afaka hifanampiana dia nanangana an'izao trano zao zahay misy efitra dia ny roa amin'le efitra ho an'ny ankizy kely handray garaboly zareo amin'ny titony zany araka ny hitanareo zao dia ny efitra roa ho an'ny classe de 7e dia amin'izay zareo mba afaka mianatra zany maraina sy hariva ohatrin'ny ankizy manomana fanadinana rehetra. Efitrano sekoly manodidina ny 3 arivo no tokony ahorina isan-taona manerana nosy hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay tonga nitokana ity fotodrafitrasa vaovao ity. Fandraisana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana izao ataon'ny vondrona Filatex izao izay tafiditra indrindra anatin'ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina ho hiatrany ny fanazavana. Orinasa tsy miankina mifanentana sy miezaka manosika ny zareo sy manasa ny zareo anampy amin'ny fanambelana efitrano sekoly. Mitohy ny fiara-miasa amin'ireo tsy miankina rehetra ary hanao karazana tatitra moa zany tsika amin'ny faran'ny taona amin'ny asa vita momba izay fanambelana efitrano sekoly satria dia betsaka nefa vita izay miaraka amin'ireo tsy miankina ireo. Hiatsara ny kalitaon'ny fampianarana taorian'ny fahazahoana izao fotodrafitrasa vaovao izao hoy ny talentsekoly ao amin'ny EPP Ivandry. Eo ihany koa mba etaetanay hoe hanatsara ny kalitaon'ilay fampianarana zany dia izay no nahatonga anay eritreritra hoe misy préscolaire satria samy hafa mihitsy ny ankizy mandalo préscolaire vao miatrika an'ilay primaire dia izay aloha voalohany dia faharoa manana etaeta koa izay hoe mba hanisy bibliotèque nefa ny salle teto aminay teo aloha tena 10 dia T1, T2, T3, T4, T5 zany dia tsisy anarana pozy ny fitenenana dia izay natokana hoe tena ilaina le salle de classe aloha izay zany tena mahakasika ny vatana ny resaka pedagogy. Sekoly fanabeazana fototra faefatra ny arahan'ny vondrona Filatex ny asa ity teto amin'ny EPP Ivandry ity raha ny fanazavana ary toy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny vondrona Filatex. Tarika Alala Pira manao ny gadona afro folk isan'ny mpanakanto mampivady ny gadona avy eto Madagasikara sy avy any ivelany indray no entsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity faradimy miantarandrianay. Malagasy afangaro amin'ny gadona avy any ivelany nanomboka ny taona 13 no niroborobo tany ivelany ny fampivadiana gadona samihafa amin'ny karana mozika iray. Isan'ny manao izany ny Tarika Alala avy amin'ny firenena maro toa ny Frantsa, Colombie, Guinée, Madagasikara no ato anatin'ity tarika ity. Mirona kokoa amin'ny afro folk ny gadona ataon'izy ireo saingy mibahana anatin'izany ny mozika avy eto amintsika. Nizy roa azo lazaina hoe azo lazaina tsara mihitsy hoe gadona malagasy satria anisan'ny inspiration anay le vaky kavety zany. Fa izy misy fifangarony ihany satria na izay mpikambanao amin'ilay tarika ary samy avy amin'ny tontolo samihafa. Zany hoe izay zavatra rehetra
manentana anay tsirairay avy zany zavatra rehetra ankafizina eo mozika rehetra azo entina eo amin'ilay izy daholo tsy tena afaka lazaiko mazava hoe ty mozika ty sy ty mozika ty nafangaronay dia nanome an'izao. Efatra taona izay no nonronan'izy ireo amin'ny fanaovana mozika afrofolk ny teto firenena maro tao Frantsa. Betsaka ny vahiny mankafy ny mozika entiny izay amin'ny teny malagasy raha ny fanazavana. Mifandraisandry zareo azy marina aloha zany fa eo le hoe mola izy teny malagasy dia eo zany izy hoe teny malagasy dia azondry zareo fa ny Madagasikara soatran'izany fa ny akamaroan'ny nresaka azonay avy eo ohatra hoe vita fampisehoana dia miverina foana zany le hoe le izy rehefa mihaino an'ilay mozika zay misy toana adinonay hoe malagasy le zavatra fa misy zavatra ivelan'izay mamalagasy an'ilay mozika zay. Tanjony hoy izy ireo ny tondrana avo hatrany kanto malagasy. Nahazo fankatoavana avy amin'ny minisitra mpiainy fanatanjahantena eto amintsika ny Fédération Malagasy ny BIAR ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izany fanadiny Marzon. Mijoro ara-dalàna eto Madagasikara ny Fédération Malagasy ny BIAR natsona hoe FMBL izay nahazo fankatoavana teny anivon'ny ministera mpiay. Ny ministera ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina ny faraky amin'ny 30 ny volana Oktobra taona 2024 lasa teo. Araka izany dia mafeno ny fepetra rehetra ity federaciona izay anisan'ny lalao ankafizin'ny rehetra maneran-tany ity. Manaraka ny fenitra takin'ny federaciona ihany koa ny rafi-pitantanana ao anatiny izany izay tarihan'ny filohan'ny Razafiny Manana Stefane, arahan'ny filoha lefitra sy ny mpitambolo ary ny sekretera jeneraly sy ireo mpanolotsaina ihany koa izay misy hatrany amin'ny 12 no mandrafitra izay ao anatin'ny Fédération Malagasy ho an'ny BIAR izay. Tsara mampafantatra fa misy ny ezaka lehibe izay ataon'izy ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hita hoe manan-talenta ireo mpilalao satria betsaka nisy maromaro ireo mpilalao malagasy izay nanana mafifaninanana tany ivelany ary nahitana vokatra. Misy anankiroa amin'ny mpilalao antsika izao ohatra momba an'izay manokana voasa amin'ny championnat du monde izay atao amin'ny Chine amin'ny volana janoary. Tsy afaka mandray anjara izy raha tsy rotsakana amin'ny fédération. Mazava zany zao fa efa amin'ny roso ao anatin'ny sehatra ara-dalàna ny BIAR eto Madagasikara ary tsy ho kilalao intsony izy ity fa taranja iraisana na eto anatiny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina omaly ny fandefasan'ny Korea Avaratra misile araka nambaran'ny sampandrara koreana tavaratra iray. Nangataka fionana amin'ny filan-kevitra misahana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena mikambana noho izany Japon, États-Unis ary Korea Atsimo. Fanadina amin'ny sary France 24. Misy ny fivoriana maika ho tanterahana eo anivon'ny filan-kevitra misahana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny firenena mikambana mahakasika ny andrana fandefasana misile nataon'ny Korea Avaratra. Samy naneho ny tsy fankasitrahana izany avokoa ireo firenena ao anatin'ny vondrona iraisam-pirenena ary nanao antsoavo avy hatrany manoloana ny fipetra tokony ho raisina. Andray fanapa-kevitra manoloana an'izany ihany koa ny filoha Amerikana Donald Trump raha ny voalazan'ny sekretera-panjakana Amerikana misana ny fiarovana. Ahina itera-doza mihoatra ny fandefasana misile teo aloha ny tranga omaly raha ny fanazavany hatrany. Ho an'ny Japon kosa indray mangataka fanasaziana entitra ho an'ny Korea Avaratra izy ireo. Tsy misy hatretin'ny vahaolana aroson'ny États-Unis ny vondrona iraisam-pirenena sy ny Korea Atsimo, afa-tsy ny fifehezana sy ny fandraisana fepetra entitra ho an'ny Korea Avaratra. Nanambara ny ary ity farany fa tsy misy fetraka velively amin'ny firenena hafa ny andrana iny. Raha tsy ivina, iny ihany koa no andrana faharoa tato anatin'ny 2 volana nataon'ny Korea Avaratra. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Taoriana ny fandaniana ny lalàna momba ny zone économique spéciale teny amin'ny anteny mera manany mety ho famarotana tanindrazana amin'ny endriny hafa ny mpanara-baovao. Nahatratra 4 isanjato ny tany arikarena vaobe eto Madagasikara raha ny antotana isa mivoaka ankehitriny. Mifanohitra tanteraka amin'izany anefa ny ainan'ny vahoaka malagasy.
ary farany moa dia nanao fitokonana fanairana ho an'ny fitondram-panjakana androany ireo mpitatitra sy mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa iverina amin'ny laony kosa ny asan'izy ireo manomboka rahampitso dia izay mamahana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. raha tianao anaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga fa nitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à but. Ni vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha inao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.